Grande promotion, fête de l'indépendance chez Boley avec Jehu. Smart TV, ULED TV haut de gamme électroménager, grande marque, distribuée par Boley, toujours meilleur. Boley, Mandoul Chawanao. Simumba makanesa amitatia sana vela ndazana yavana rekamana sangazana narewa tovara tamandenesa narewa tua simumba makanesa amitatia sana vela ndazana yavana rekamana sangazana mavesa tatsumi tata ilausana rerekatsiuzaka risukisisandioombavi maisama mita mifanapi ravaniliombata sasavela urestundumasu andezaniyansukatsitavati intekufatunga manenzatsanta adikamitavananuefaina sema vitanu tsara saina ribana velani rasatsika vanuatua na utafika virasankina fapenukasi sanimotsikiaro malagasi afimanateyaritiyatihiti isufitanawenivitadihiti sitrakamamitonitadeheli ufanina yanyawarinakiheli ndawarusawarizareu simisima tatsiuleu yevutiki matuki mavesatrave sanachi yetatarena temura zahaka satrifiumbuna na duma zahaka ndawarusawarizareu simisima tatsiuleu indray misalai notariketa tsy misy manariana rerehetra fanavotanity zay toko bozakavare maivano vita tsy misy manano satry ny fiavanana tombombatry fosinisaina de miramirana niazo vitaina tsy manahirana firaisana ihany atao famo valovana velany teo aloha firaisana ihany atao famoa valovana velany teo aloha fanavotanity zay toko uzakavare maivano vita tsy misy manano satry ny fiavanana tombombatry fosinisaina de miramirana niazo vitaina tsy manahirana firaisana ihany atao famo valovana velany teo aloha firaisana ihany atao famoa valovana velany teo aloha. Miarabantsika rehetra kopatanana ihany koa ho anareo izay manaraka ao amin'ny zato tebokarona ny Radio Plus 100.2 FM satria mandeha mivantanao ihany koa ny fandarantsika mbola eo ihany koa ny page Facebook ny TV Plus Madagasikara officialy afaka narahanao mivantana tsara mihitsy an'ity fiarahana amin'ity anio ity orairay no rahantsika eto orairay tsy ho verimaina fa atsiarovantsika zavatra maro manoloana ny mpanakanto izay raisintsika avilavitra izy reto no tonga ety amin'ny foiben'ny TV Plus Madagasikara amin'izao takarivo zao raisina tanandro raisina mpanajana rakasitrahana feno ny fanekeny zareo ivahiny atao anatin'ny fandarana coulisson divitsy izy fa ny tarika ny voanio tonga soa miarabanareo ny TV Plus Madagasikara miarabanareo ny fandarana coulisson divi tonga soa atao aminay faly magnano mbola tsara ny namana laingo sy mpiara-miasa teknisianina rehetra indrindra fa ianao izay mijery ny fandaharana coulisson TV amin'izao nitarika ny voanio ny vahiny eto efa apiresakitsika
mikasika ny tontolo mitarika an'ivo anio. Tsotra tompoko. Mandray fitenenana dia ny talera zavakanto Sylvain Rakoto mety efa tsy izoviana amintsika intsony izy ihany koa dia anisan'ny mpiara-miasa akaiky moa zany raha hoe resaka zavakanto zany dia tena betsaka ny azo resahana sy azo iaraha-miasa ao anatin'izay. Raha mpatsiahy kely ny vanim-potoana sika raha ny taona ny siny zany tarika ny voanio zany anisany efa nanokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana May teo ry zareo ny fankalazana ny faha-30 taona tena efa nitety vanim-potoana maro zany tarika ny voanio izany ary raha manoloana antsika eto dia efa 3e génération zany hoe efa nisy ny roa teo alohany raha toa ka hoe noforoniny zany zoky ray aman-dreny efa nandao antsika moa izy Andrianasolo izay rainy Clarisse izay nandrafitra ny tarika ny voanio ihany izaho miteny moa dia efa taty aoriana be génération taty aoriana be satria nisany mbola voatazona hatramin'izao ny lazan'izany tarika ny voanio izany ary raha maheno ny hiranareo dia hoe ay ve tarika ny voanio raha misy zao vao génération taty aoriana ka mijery an'ity fandarana ity dia mety sondriana ihany hoe ay ve ry zareo reo no mihiran'izany ndao ary ndao za tsy hisy tantarao ina ny azo ambara manoloana ny hoe 3e génération na nanoloana ny 1e génération ihany koa hoe ny foronana zany tarika ny voanio izany. Akasitrahana laingo nanome fitenenana tsara foana mantsy zany no resahana ny omaly mba ahafantarana ny mazava ankehitriny. Ny tarika ny voanio araka nambaranao teo teraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 5/9/1900 izay Randrianasolo ny raibe mpamorona ny père fondateur ny tarika ny voanio natonga an'ilay anarana hoe ny voanio dia ilay nisy alongamba ny Gaël no meko anazavan'izay rehefa aveo fa ny taona nateraha mitarika ny voanio dia ny taona 5/9/1900 izay misy ny izy enina mianadahy dia IDD mpitendry clavier na mpitendry orga moa Max mpitsoka saxophone sady mpihira Clarisse mpihira Monique paquerette ary Fara ireo zareo enina mianadahy no nandrafitra mitarika tamin'izany fotoana izany dia akoatra ny mampihirandry zareo amin'ny hira mifangaro dia milalao teatra ihany koa ry zareo tantara-tsangana satria ny ray aman-drenindry zareo Joséphine ny anaran'ny mamandry Clarisse. Joséphine dia tena mpihira ao anatina teatra. Randrianasolo akoatra ny mpamorona hira nitarika ny voanio azy mpamorona tantara-tsangana ihany koa dia raha nifona tamin'ny 5/9 zareo ny taona 70 ny tena natanjaka be. Io zany le hoe année glorieuse ny azo ambarana azy nitarika ny voanio dia izay amin'ny ankapobeny fa ireto namako reto mbola manakambara ihany koa. Makasitraka. Ie, ndao ary atao hoe namana mpiara-miazakazaka nefa tsy niala lavitra n'le hoe fianakaviana zanaka nateraka ihany koa mpiray-petsapetsa ao anatin'ilay fanohizana n'ilay tarika ny voanio. Zana-boanio nisy fotoana ihany koa nareo hoe zana-boanio dia ankehitriny atao hoe niampita ofisialy mena n'ilay fanion mihitsy hoe ndao ento ilay tarika ny voanio amin'ny maha hoe maha-fianakaviana mahazava-kanto an'ilay izy ihany koa. Eny tompoko voalohany indrindra dia miaraba ny laingo mpanolotra ny Coalition TV miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana any tokantrano rehetra any ihany koa. Araka izay efa nazavaina teo moa zany efa ny taritiny namana Sylvain nitarika voanio niforona tamin'ny 5/9/1900 dia tamin'izay fotoana izay raha ohatra ka averiko kely tantaraina hoe nanahoana moa ny fisehon'izay zanako zareo Lamatoa IDD sy Max zay ny Lamatoany Randrianasolo sy Joséphine reo zany no nisy fifaninanana ny karakarain'ny ray lofo tamin'izay fotoana izay tao Tomasina dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana io ry zareo rolahy niaraka tamin'ny namany vitsivitsy tao atoerana dia nandritra n'izay fifaninanana zay moa zany ny seho voalohany nataon'zareo dia teo no niforonany tarika zany hoe raha ohatra ka hidirana lalindalina kokoa dia ny endrika noentin'ny zareo ny seho tamin'izany fotoana zany dia nanao solaina daholo ny loha coco rasé
de io le iendrika coco rasé io no nivoan'le feo voalohany sy le anarana hoe coco. De raha ndrena solomo arak'izay le efa napita teo ihany koa izy mpamorona tantara nandalina ny maha malagasy coco. De izy namorona le anarana hoe aleo agasina le coco de natao hoe ny voanio. Zay zany ny foronan'le tarika hoe ny voanio tamin'ny voalohany. Eny misy ifandraisany foana ihany amin'ny hoe avy lavitra nareo ao teo ny atomboka ny fadarana avy any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara tsy nalavo tany tokoa raha hoe ny fisahirananareo nakaty nisy hoe voanio ihany koa dia isika moa zany zao atao anatin'ny fotoam-pialatsasatra ihany koa ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao misy hoe mamaka fakanaina ho an'ny mpiasa ny mpianatra ihany koa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny mpialatsasatra izay indrindra ihany koa no antony akatsika rivotra kely ety amin'ny terasy TV+ Madagasikara ety sady miaraka mitarika ny voanio dia ohatrany hoe any Tamatavy any zany tsika zao amin'izao fotoana iresantsika zao. Ie, nisy vanim-potoana maromaro no lazaina teo raha tsy laza fotsiny tsika ny hoe taona 14 nisy ilay hoe zana-boanio. Nisy fetina kotrokotroka ny 10 taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara tamin'izany nisy hetsika goavana be nataonareo tamin'izany fotoana zany. Na ninona no mbola nipetraka hoe zana-boanio tao hoe fanetretena ihany koa zany hoe mipetraka amin'ny mahazanaka zany. Na ninona no petahana hoe zana-boanio fa tsy noentina hoe tarika ny voanio rehefa nanapa-kevitra nareo hoe anohy an'ilay tsy totany ela. Tsara fipetraka ny fantaniana manalaingo satria tsara ho ampiana ihany koa fanazavana hoe anisan'ny choc nahazo an'ireto taranaka ny tarika ny voanio ny fahalasan'ireo ray aman-dreny izay azo ambara hoe somary ny fanesy ihany tao anatin'ny fotoana fandimbidimby teo ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 20 tena hoe vanim-potoana nanamaloka mitarika ny voanio satria tao anisany nisin'izay 2019 2020 nisan'ireny Covid reny mbola nisy ihany koa ray aman-dreny lasa tamin'ireny fotoana ireny. Fa maninona no zana-boanio no nitazonina ny anarana tamin'izay satria tena mbola tsy sazay, mbola tsy sa misy izahay ary mbola tsy feno ny fepetra ahafahanay mitondra anarana hoe ny voanio. Ny antony ireto zana-boanio ireo dia efa nanao renfort satria misy ny efa lasa tamin'ny zareo dia nisy renfort ohatra hoe Gaël zao chef d'orchestre sady mpitendry gitara beso, i Davida zanaky Clarisse, Josia zanaky Dédé, dia i Nata na Ianitra zaza nitezay ny fara. Reo efa nanao renfort andry zareo tamin'ny nanomboka banga nitarika. Dia ry zareo angamba no anamafy rehefa avy eo hoe taiza daholo le hetsika nataony zareo fa tena mbola zana-boanio no nitazomana tamin'io satria mbola tsy feno ny fepetra hitazomana ilay anarana hoe ny voanio satria tsy moramora ny tena mitazona ilay anarana hoe ny voanio. Ora zay izay rehefa avy eo. Faharoa atao ren'ilay choc nilazaina teo hoe le choc tena nahafatesan'ny ray aman-dreny ireo dia ohatrany hoe nanapa-kevitra nitarika ny zanaka hoe andao hira évangélique. Dia tao anatin'ilay formation ny zana-boanio tena hoe hira évangélique no nivoizina tao izay Gaël no mpamorokira tao anatiny tao dia izay no natonga hoe ny zana-boanio fa tsy mbola voanio ary mbola tsy nipasena taminay zanaka ny fagnon satria mbola anatin'ny formation zay amin'io ao anatin'ny fandrantoana lay kanto nivoizin'ny Clarisse Mbandrifara ry Paquerette ary ry Monique. Zay ny antony natazomana ilay ny zana-boanio. Ka rehefa tao hoe nafeno an'ilay fepetra hoe tena afapo ny manodidina, afapo ianareo taiza ho aiza tao aorianan'ny 20 no hoe ho apetraka hoe tena tarika ny voanio anie zahay reto. Gaël. Eny tompoko. Tamin'ny taona 14 sy 2000 zany hoe 4 taona tao aorianan'io le 10 sy 2000 io dia tamin'izay zavady nisy eo natao tao amin'ny Roxy tao amin'ny CCSK zavady dia
iny a no ny akarany zanabonio a sady ohatrany hoe nipasena an'le fanion zany a taminay de mbola teo moa tamin'izay fotoana zay Clarisse raha tsy diso Monica mbola teo a de izy no niaraka taminay tao tamin'izay a de nambara official tamin'izay fotoana zay hoe manomboka eto a de reto ny relève mandimby anay tena relève mihitsy mahafinaritra be ny tarika ny voanio raha ampatsiahivina ny ara-tantara ihany koa de anisany efa namoaka ny disque 33 sy 45 tours tamin'izany fotoana zany a raha mandinika ny vanim-potoantsika raha hoe ny taona 527 zany de anisany mpanakanto mbola pahatanana zany Henri Ratsimbazava zany niarana laza tamin'ny tarika ny voanio a i Abel Ratsimba ihany koa teo i Amer Razafy azo lazaina ho mpanakanto andrarezina raha nitarika ny voanio satria ny hirany profo mivaingana ao anatin'izany hoe je ne peux pas t'oublier de tena tsy adinoana mihitsy zany iry zany rehefa hoe mihaino amin'ny haino aman-jery na de teo azany hoe fotoana maloka sy nandraona tao anatin'izay iza le tena nijoro zany hoe tena loatsikivitsika fa teo ny ray aman-dreny mety hoe nitantana napita sy nampiofana nampianatra rehefa mihaino an'le feo anareo koa nefa de tena hoe zany mihitsy le feo andry Clarisse le lanto-peo zany ny feo andro Monica zany ny feo andro Fara zany ny feo andro Paqueret ao anatin'le izy ahoana ny kotrananareo an'izany zavatra rehetrarehetra zany na de atao hoe azo lazaina misy hoe mpianaka ary ao anatin'le izy ndao Julia le izy zany a zay tamin'ny mbola fahazaza de efa niaina tao anatin'le tontolo ny voanio de efa mihaino an'le hira foana de efa niainana zany le izy ny tena marina de ohatrany hoe tonga de miampita automatique angamba ny fitenenana an'le izy mo rehefa mihira zareo de mihaino zay koa manko mihaino na de tsy hita sehatra ara tamin'izay de ao ambadimbady koa fa mihaino sady ahoana ny fanaovana an'izany hoe ahoana ny feo voalohany ahoana ny feo faharoa sarotsarotra izy zany fa ohatrany hoe tsy nanano sarotra anay le izy fa ohatrany hoe tonga de nandeha tonga de mo koa le izy efa nitenenina foana zay hoe ianaro rakizy ny hira fa nareo nandimbanay ary zay de zay ohatrany hoe sosa mora teny fotsiny le izy misy ny fianaran-kira sarotsarotra indrindra eo amin'ny fitadidiana ny tonon-kira ay tena sarotra be fa vita ihany le izy rehefa ataoka izy zany tsy hoe hitovy lasitra tanteraka amin'le hoe niveau ny taloha kosa aloha fa tena ny ezahana arak'izay azo atao de zay rehetrarehetra reo tsy hoe iza no tena nanana le rispo fa ohatrany hoe satria niarany tezaina daholo zay na hoe zanaky ny mpirava sy ny mpianadary fa tena ohatrany hoe niarany hainga le finiavana hoe andoranga toatsika tokoa fa vitatsika io de zay natonga le izy mahafinaritra be tena tsy mora raha ny fitazomana an'izany hoe firindrany zany ny arrangement ny originalité an'le izy ihany koa hoe zatra n'iny ny sofin'ny olona raha vao misy mivoana ihany koa moa ny olona amin'izao vao miova an'le efa faheniny de ohatrany hoe hafahafa be zany fa raha ianareo mihaino kosa alohany tokantrano de mino fa afapo ianareo miampy ny resadresaka izay atao eto moa zany de tsy avelantsika andalo fotsiny fotoana hoe andalovana toy izao satria mitodika aty daholo zao tamatavy rehetra amin'izao izay kopahan-tanana ampoizina tamatavy ihany koa anisan'ny tanàna tena mandroso zany ankoatran'ny mahabe voanio any aminareo any moa zany de betsaka ny azo tantaraina sy azo ambara asitsika mozika aloha ary anelanelana antsika n'izay resaka somary lavalava zay de mozika an'zareo tsy mazava ho azy de aorianan'izay tsika manohy ny tafatafa sy ny resadresaka. Grande promotion, fête des pères et fête de l'indépendance chez Boley avec Jehu, TV LED, Smart TV, Android TV double glace et 4K, divers subwoofers multimédia et micros sans fil. Avec SM, grande remise et promotion cadeau, un réfrigérateur acheté, c'est un smartphone offert. Large choix, Smart TV, ULED TV haut de gamme électroménager, grande marque, distribué par Boley, toujours meilleur. Sini taraina
rivohitra tsy miody ny rano tsy tiana mampiferinayna tonga fanafody raha endrianao sombinaina dia maminy foko lairainao zay mivoaka maraina de mimokomoko lendranonorana voatanikandro sy tsembokery mandeha mikaramy isanandro mandraiky mahi kanefa raha endrianao sombinaina tsy misy maory ireo avizanana mampitaraina tsy tsapany akory raha endrianao sombinaina dia maminy foko fanalany azany hery sy ny aina tsy sinna toloko iray amandreny de reny tantely mamelany mamy ny zanona kasisa no mampiely ny soa eto antany ko satria endrianao sombinaina dia zao manantena fa manan'olo nahazo antenaina ity firenena ko satria endrianao sombinaina izao manantena fa manan'olo nahazo antenaina ity firenena faniao satria tonga anao lainandrasako lainandrasako taminy fomanantena tonga anao satria sitrakao ilay afatro tonga anao izoro amilay fanekena tanteraka leno fibranao milarako sy lay anao no fahefako ny mosoarako ianao rery any no tazana tikanao ianao reno tikantsapazana faniao satria tonga anao lainandrasako taminy fomanantena tonga anao satria sitrakao ilay afatro tonga anao ijoro amilay fanekena tanteraka leno fikanao milarako sy lay anao no fahefako ny mosoarako ianao rery any no tazana tikanao ianao reno tikantsapazana lasizay ny orany sentosentoana fa tonga kosany andro iravoravuana le volany soka de indropaliaka otsofina rano ny fitiavantsika le vola tantely manombokanio tasomiatesa ususi matio kavi avimana tunaravaku favatukana uanao ni fitiavaku isikizao te irai fusifisainana iaraka amakivakini fiainana mitoy antsika tao anatin'ny fandarana raha iverina kely fotsiny ampatsiahany taona 2000 taona 10 ohatra ny hoe miverina amin'ilay andro maloka foana sika nisan'ilay hoe silence artistique mihitsy ngamba amin'ny filazan'izay azo lazaina ihany koa nefa hoe nanana ny
matopy ianareo tao amin'le hoe tarika ny voanio. Raha nareo miaino, raha nareo nampitana sy atao hoe nandova, zay ngamba malaza azy. Inona ny tena hoe tsapanareo zany hatramin'izao vanim-potoana iresahantsika izao hoe tena mbola mahatopy ny tarika voanio raha ny hira no resahantsika? Marina be mifantaniana. Mitovy ihany ngamba zany amin'ny hoe inona ny mampiavaka, anisan'ny mampiavaka ny tarika ny voanio ohatra ny lasa hoe tsy ambaratelo kely zareo mihitsy ka nahatonga an'zareo ho top araka ny tena teo misaotra amin'ilay qualification. Ny tarika ny voanio araka nambarateo dia Praitapò. Ray trano ry zareo. Tao amin'ny Beryl Rose no nisy an'zareo tao Thomas ny Tanamboasanky. Maraina vao mifo manasa vilia miara-mihira. Mibrosy trano amin'ny atoandro miara-mihira. Malohany sakafo sy avy misakafo manasa vilia maloto avy misakafo atoandro miara-mihira. Alohany atory mbola miara-mihira, zany hoe ny fiainana isan'andro dia fiarahana foana. Zany hoe tena hoe nisy fiaraha amin'ny tempo tao fitiavana ilay zavakanto ny foron'ny ray aman-dreny dia répétition voajanahary nataon'ireo tarika ny voanio ireo, ary raha ray ihany no mikorina ao anatin' zareo. Dia ireo no mitambatra dia ohatry ny hoe vao manomboka ny hira dia ohatry ny ao anaty molina anankiray izay no misy lasitra izay misy feon'ny zareo hoe zay le ny voanio. Zay no mampiavaka amin'ny tarika ny voanio ary mbola zay ihany koa ny lalan-tsaina hoentin'ny reto tara anankireto amin'izao fotoana izao hoe andahotsika satria amelo maso ny zavakanto sy ny haikanto mitarika ny voanio dia ezahana tsy hovaina mihitsy ny arrangement musical. Ny feo moa dia mazava tsara mihitsy hoe za zanaky Clarisse feo an Clarisse ny za zanaky zao feo an'izao ny dia tena rehefa mihaino anao zany zao dia ohatry ny hoe ry Clarisse Mandrifara Paqueretsy Monique le noir max satria zanaky ry zareo ny ary rano zareo ihany no mikorina ao anatin'ireo tohizy reto. Zay le izy laingo. Ie, mino fa mandeha ho azy ny tao hoe mety misy ihany disadisa fa mety tsy maharitra angamba manoloana ny hoe samy fianakaviana. Zay indrindra. Misy tombony ihany le izy. Satria mozika le resaka firifiry moa ny mpanakanto amin'izao hoe saradalana fa tsy mifanaraka sy ny sisa. Ie, faly aho, je ne peux pas t'oublier, misy lohateny kira maromaro ranomasina bazary kely satria izy amin'ireo tena hoe mbola kafizinareo tena ambony noho ny ambony amin'izao zany. Tena mbola mitazona ny hoe ataontsika hoe laharana voalohany amin'ny rantarika ny voanio. Sy hitanareo ihany koa hoe tena ankafizin'ny olona raha manao sondage kely ny rantarika ny voanio zany tsika. Voalohany indrindra aloha zany miarahaba ny laingo dia manaraka ny mpanaraka ny Colisson TV manerana ny nosy. Hatreto aloha zany ohatrany hoe mbola tian'olona daholo aloha izay hira rehetrarehetra ny satria sy je ne peux pas tsy adin'ny mpankafy mihitsy aloha hatreto ary zareo zany hatreto aloha mbola mangatoka foana hoe azo ovaina ny hira fa tazomy amin'ilay fanaovan'zareo azy foana dia hatreto zany zay dia mbola miezaka foana zay manatanteraka zay baiko nomenjareo anay zay hoe azo tsy manova ny hira ary atao azominay hatramin'ny farany foana hoe zay le arrangement tsisy miova ny firafitra ny feo tazominay hatramin'ny farany. Nataoko hoe efa nisy ary zay mozika hira ny foronina zareo zoky teo aloha ray aman-dreny mbola ao anatina famoronana foana ihany koa ve nefa ianareo sa hoe aleotsika ioniny amin'ny efa eto satria reto ny efa nafatarana hatramin'izay fa tsy miditra any amin'ny resaka famoronana intsony. Izay indrindra namana laingo araka nambara ombieno hoe tena hoe tsy mbola mamorona hira vaovao ny taranaka amin'izao fotoana izao fa mamelo maso an'ireo hira efa nafatarana mitarika ny voanio hatramin'izay ka hatramin'izao. Any aoriana any mety ho hisy ihany ny famoahana hira vaovao fa izao aloha dia tena ireo hira nafatarana mitarika ny voanio no mbola voizina satria mila averina iaina ny mpakafy lay kanto ny voiziny voanio hatramin'izay. Misy nostalgie, misy fahatsiarovana be amin'io
fotoana zay mbola ho resahantsika raha vao io a fa tsy mamorona izay hatramin'izao a fa mbola la hira teo aloha ihany no atao na dia misy mpamorona ary ao anatin'ny taranaka reto Gaël ny mpamorona izay chef d'orchestre ny tarika nivonio amin'izao fotoana izao misy anampiana ve Ioly ny anapiky kely azo fotsiny angamba hoe tsy mamorona zay manohy an'le lazainy Sylvain fa ny tena tanjonay koa be dia be ny hira ny tarika nivonio zay mbola tsy mivoaka nefa dia hira mahafinaritra hira feno fananarana tena mety entina hitaizana ny tanora sy ny ankizy ankehitriny dia ireo hira be dia be izay mbola tsy mivoaka reo reo no hoe izahanay ankehitriny hoe aleo mba hivoaka reo fa lasa ohatran'ny raraka tany fotsiny le sanganasan'ny foron'le ray aman-dreny raha tsy hivoaka mihitsy le hira izay zany no hoe izahanay tarika aty afara hoe aleo reo hira be dia be mihitsy le izy mbola tsy mivoaka kapila mbola tsy mivoaka CD sy ny sisa dia reo no izahanay hoe aleo avoaka le izy Ye, mazava tsara mihitsy zay. Teo ihany koa no hoe ny hira évangélika nisy fotoana mbola manohy an'ireny ihany koa ve nareo rehefa miakatsehatra mitondra an'ilay anarana tarika ny voanio amin'izao. Eny tompoko saotra betsaka amin'izay fanontaniana zay araka le napita teo moa zany efa nisy fotoana ako namorikira évangélika le nataony zanabony tany aloha dia le fanontaniana moa hoe mbola mamohy an'le évangélika ve nareo rehefa miakatsehatra ary zareo reo zany somary ampitsahivoko kely ny ray aman-dreniny zareo aloha anisany namorona mihitsy ny fiangonana Betela ao Tomasina dia ry zareo ihany koa no namorona ny chorale akon'ny Betela ao Tomasina io dia ny tiako hiaviana amin'izay tena miaina ao anatin'le évangélika foana izahay ary zay efa napitany zareo taminay ihany koa matetika raha nanao fampisehoana teo aloha tao amin'ny CCSK sy tao amin'ny Roxy dia misy foana ny séquence évangélika eo ampovoany dia zay zavatra zay mbola ezahana voizina hoe misy fotoana ao anatina spectacle misy kely foana zay le hoe hira évangélika zay fanamariana an'izay tena ilayntsika tokoa ny fitoriana ankira akinina amin'Andriamanitra ny ara-panahy tena anisan'ny ilayntsika amin'izao fotoana izao zay indrindra mamelombelona ny fanahy ny fo sy ny saina ny vatana manaraka eny ihany koa satria anisany sady mananatra no mitaiza fiarahamonina tononkira tsy miteniteny foana ihany koa raha tena mangila tsofina tsara nareo zany hira nitarika ny voanio izany. Ankoatr'izay inona ny ataontsika hoe anjara biriky nitarika voanio ankoatran'izay nilazaiko teo zay hoe manabe ny fiarahamonina manoloana ny fiainantsika sarotra amin'izao. Aleo tsy dintsika tsy hita ny fiainantsika amin'izao eto Madagasikara na dia atao hoe tanàna mandroso be ary zany Tamatavy zany fitoerana tena misy zavatra maro azo trandrahana sy azo tsidihana Tamatavy. Inona ny ataontsika hoe banky tokana ve azo anjara biriky ihany koa entina tarika ny voanio manoloana ny fiainantsika eto Madagasikara. Izay indrindra tsara be ny fanontaniana ao anatin'ny maha-mpanakanto moa zany dia misy anjara biriky goavana ny mpanakanto dia ny fanabeazana ny fiarahamonina ary ny fampialana voly ny fiarahamonina fa ny tena ngeza be ao anatin'ny anjara biriky nitarika ny voanio dia ilay fanabeazana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny tononkira ny voanio ohatra amin'izany ohatra ny inona le titre lila sombinaiko raha endra ianao sombinaina mamiko sy lalaiko ne reto avako reto satria amin'ny fiarahamonina amintsika amin'izao fotoana izao dia misy an'ilay aretina mikiky ny fiarahamonina ilay tsy miraharaha na samy fianakaviana raha dia tsy mifampiraharaha fa ny maha-malagasy antsika nefa lay fianakaviana lay fihavanana zava-dehibe dia anjara biriky mitarika ny voanio no mamelombelona trany ary manantotrantitra angany azony ambarana azy hoe itsika nosy iray napetraky mizanahary tamin'ny nosy iray voadidiny ranomasina isika ao anatin'ny tononkirany voanio koa ny ranomasina dia izay le tiako tianay amafisina hoe ny tarika ny voanio tena hoe tarika ara-zavakanto mpampiavana fiarahamonina satria
Toamasina moa no niterahan'ny tarika ao à Toamasina tena hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe c'est une ville cosmopolite zany hoe ny foko rehetra eto Madagasikara ao daholo ary ankoatriny eto Madagasikara misy vahiny ihany koa ao dia zay no anjara biriky ny tarika anivon'io a tena hoe manabe fiarahamonina mitaiza fiarahamonina ary mitandro mandrakariva ny fihavanam-pirenena. Marina izay mahafinaritra dia mahafinaritra ny maheno an'izany. Raha anao tsy akely sika ny ataontsika hoe raha ny taona 5 sy 10 inona ny azo ambara manoloana ny hetsika na atao hoe fampisehoana ve sa inona ny azo ambara raha ny taona 5 sy 10 ny singantsika manokana? Tamin'ny azafady fa miarahaba ny laingo moa zany dia ny mpanaraka ny Coalition TV ihany koa dia ny amin'izay 5 sy 10 zay zany dia ny famoahana ny clip album tamin'ny album Je ne peux pas t'oublier zay zany ny clip vidéo navoaka tamin'izay album navoaka tamin'ny 5 sy 10 zay ngamba ny album clip vidéo navoaka voalohany tamin'izany. Ie, sady arahantsika sary eo amin'ny ilany eo ihany moa izay hoe namoaka album izay manao ahoana ny fahitanareo ny ataontsika hoe mozika amin'izao, mozika ankehitriny, mozika tsy tena hoe tanora fotsiny ihany fa na ny mitovy taona amin'ny tarika ny voanio raha mino fa mety mbola mamorona izy any ho any tsy fantatritsika manoana fahitanareo azy raha atao fijery amin'ny ankapobeny. Ny mozika amin'izao fotoana izao ny mozika dia fruit-ny olombelona. Ny olombelona misy fivoarana. Ny mozika zany dia misy fivoarana ihany koa. Ary miazakazaka be mihitsy ny fivoaran'ny mozika ny taona 2000 ny makaty ary amintsika amin'ny teny izao moa dia efa afaka amin'ity intelligence artificielle ity dia efa mahavita mamorokira ilay tsy olombelona ilay solotsaina ka hoy izahay hoe raha manontany na manalaingo hoe manahoana fahitanareo fivoaran'ny mozika tena mivoatra ary mahay daholo ny tanora amin'izao fotoana izao mamoaka an'ireo gadokira samihafa ireo ary amporisiana misy raha hoe alefasy foana raha mbola misy aingam-panahy ao amintsika tanora fa kosa azadino ny mivohy ny mahamalagasy ny tena satria io ny avahantsika amin'ny olombelona manerana zao tontolo izao dia afaka manao mozika BDB tena maro loko ny mozika fa tsara foana mapiditra ny mozika mahamalagasy ny tena satria anaovako sariteny kely hoe ao anaty koa moa namana laingo ny varotantsika soupe chinoise amin'ny sinoa na ivarotra pizza tsika amin'ny italiana na hamburger ny amerikana fa andao mba mofo gasy mofo ravina no varotantsika aminy tsy ananana io fa ilahatra amintsika izy io arena ara-kolotsaina sy haikanto mampiavaka antsika malagasy io anisan'ny arena BDB mbola azo fikatrandrahana azo fika amidy amin'ny eran'izao tontolo izao mivoatra amin'ny mozika eto Madagasikara mivoatra amin'ny mozika ao Toamasina fa mila fitandremana eo amin'ny fikajiana fivoaran'ny mozika. Marina izany. Feno dia feno, tena feno dia feno raha izay nambarany Sylvain izay rehefa avy eo isika hiresaka ny fandaharam-potoana, hiresaka ny hetsika isan-karazany izay ahitantsika nitarika ny voanio mino aho fa alinanao ny aheno an'izay hoe aiza akoatra ny fiafaran'ity fandaharan'ity hoe miala eto ry zareo aiza indray no ahitana nitarika ny voanio dia fantaritsika izany rehefa avy eo fa sisika nreto hira ireto ihany aloha dia manohy sy mamarantsika aorianan'izay. Je n'en ai rien que mes yeux
je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas m'empêcher de rêver les moments heureux qu'on a passés, quand dans tes bras j'ai fermé les yeux. Nous étions liés par un baiser. Oui, combien je désire et pense à ce souvenir immense. Même si le temps veut tout effacer, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier mon amour. Je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Mamarana ny fandarantsika mialohan'ny tena anakatonana azy tanteraka dia mbola misy ihany ny tsetsatetsa tsy asa zany impolo taona zany kosa aloha tena hoe maro ny azo ambara sy tantaraina ao anatin'izany kanefa fehezitsika atao anatin'ny ora iray ahafahantsika miaraka atao anatin'ny fandarana izay azo fantarina. Efa nisy anarana voatontonona ihany teo fa nisy mbola tsy niteny mihitsy teo asitsika fifakafantarana tsy hoe ty ampamaranana vo andeha ifakafantatra fa tsara ihany koa raha hoe isy ny fampafantarana ny tenany manokana. Zao dia feo lafika na feo tsy faty za tsy dia ao loatra amin'le resaka mozika sy ny pitsopitsony fa reo ianareo reo ilaza ny tenanareo hoe mbola mijoro ane zany tarika ny voan'io zany nisany mbola manome voninahitra ihany koa ny ray aman-dreny teo aloha dia asesitsika fato. Misaotra betsaka na amin'ny fitenenana dia voalohany indrindra faly miarahaba ny laingo sy ny mpanaraka ny coulisse en TV manerana nosy sy izay any ivelany. Dia za manokana zany dia tokony fiantso ana. Za no mitazona ny feo fahatelo anatin'ny tarika amin'izao dia zafikeliny Monika raha zafikeliny Monika dia mety gaga nareo hoe maninona tsy mba niteny mihitsy le rito eo satria araka ny fiteny manko hoe mananjoky afaka olany teny dia nomena zareo ny tena anjara fitenenana zay. Fa no mahafantatra ny toky izy faly miarahaba ny laingo dia ny mpanaraka ny coulisse en TV. Ny anarako Nata za efa niara-nira tamin'ny voanio foana hatramin'izay taizany fara ako nanomboka 15 ans dia efa izy foana ny taizanako sy nampianatra ny hira dia zao mbola miaraka amin'ny voanio zao moa zany. Mitovitovy feo amin'ny fara zany sa? Tsy mitovitovy feo amin'ny fara fa paquerette ny tena mitovy feo aminako satria za mpanampy anazy foana hatramin'izay.
dia iny foana no nasainy zareo nitazomiko zany. Ok, ary Sandray io olona ianarako za fefaroa ao anatin'ny tarika. Zanaky Clarisse. Za tsy hiteny hoe mitovy feo amin'ny Clarisse. Satria sarotra be dia sarotra be mihitsy ny feony fa misy zanaky Clarisse anankiray ao dia izy ny tena mahavita an'izay. Fa raha rotika any eto za dia tsy eto misy namanay anankiroa tsy eto kopatanana ho an'ny Sahala sy Samia izay any Tamatavy ihany fa ao anatin'ny tarika zareo. Eny tompoko za mo Gaël na hoe atsoina ihany koa hoe Balita. Io zany anaram-bositra napetraky dadabenay Randrena Solo zanako farako. Dia mitendry gitara beso sady mamorona hira teo aoriana zany rehefa ao aorianan'le araka le ndresahana teo. Eny tompoko. Za ndray moa zany Josiane anarako zanaky Dede Lamato. Dia feo voalohany amin'ny tarika. Sady lead vocal. Dede moa sady mpitendry no mpamorona. Za moa mbola tsy niteny mihitsy. Voalohany indrindra faly miarahaba ny Laingo dia faly miarahaba ny mpanaraka ny Coulisse TV ihany koa. Dia za manokana ny anarako Sina. Dia feo voalohany atao anatin'ny tarika fa sady manao feo faharoa ihany koa. Vinantony fara. Zandray David manao feo voalohany feo faharoa feo fahatelo ary manao beso amin'ny tarika voanio amin'izao. Zanaky Clarisse Faralaza. Sylvain Rakoto Tale Arajavakanto sady mpandrindra ny arak'izay Tale Arajavakanto zay mpandrindra ny zay manodidina ny kanto anatin'ny tarika hoe hoaizitsika inona ataotsika inona daholo ny tokony fitandremana anatin'izay ny azo atao sy ny tsy azo atao. Za dia vinantony Clarisse misaotra. Oui. Manao ahoana ianao angamba ny farany ametrahako fanontaniana manoloana n'le hoe misahana zavatra maro be. Samy olon-dehibe daholo samy atao hoe efa samy tonga saina sy anatina fahamatorana nefa mety misy ihany ny ifantsiana sy ifanoroana ve ao anatin'le tarika ny voanio na dia eo raha le mampianakavy tsy mora zany hoe mitantana zany. Raha orinasa moa zavatra hafa iny fa azo lazaina ho adidiko avana ihany koa zany resaka mozika sy zavakanto zany. Manao ahoana ny fandaharam-potoananao? Misy fotoana iasana saina amin'izany ve ianao sa misy zavatra hafa atao ihany koa ankoatra ny resaka mozika? Misaotra indrindra tena tsy moramora satria na tiana na tsy tiana taranaka taty aoriana ireo. Eo aloha zany ny fanabeazana efa napetraky ry ray aman-dreny ny mampiavaka anay zany ao anatin'ny tarika dia hoe fifanajana, fifampiainona ary fifanomezan-kasina. Fifanajana, fifampiainona ary fifanomezan-kasina. Rehefa ireo telo ireo ny lalatsaina nampidirina tao anatin'ny zareo dia mety izay atao fa eny antsefatsefany eny mazava ho azy tsy maintsy fandrindrana kely ihany mibetroka kely ihany raindray satria tanora ihany koa ireo fa tsy hoe na dia hoe tanora zanakanto tsara fa tanora ireo indraindray averina ao anatin'ny toerana tokony ho isy azy ihany. Izay amin'ny ankapobeny fa tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy fitiavana. Fitiavana ilay zavakanto sy ilay lalatsaina napetraka ray aman-drenireo dia mifameno izahay. Izahay ireo dia samy mahatsapa daholo hoe tsy misy mahavita tena irery fa tena natao hoe ifameno isika. Dia izay no lalatsaina ho hitondrana ny ankizy. Ny programme angamba no Gaël nomena sa manao ho arafitrafitra Gaël eo mihitsy ny fandaharam-potoana satria araky ny voalaza teo dia efa nisokatra amin'ny volana May teo ny fanokafana ny faha-30 taona ny tarika. Mety misy fankalazana maro be mety misy tsy tadidy ary ankoatra ny atoato tsy maninona azotsika ambara daholo. Eny tompoko saotra betsaka amin'izay fanontaniana izay ny fandaharam-potoana moa zany volana ho aogositra no misy ho tanterahanay, misy ao Toamasina dia misy aty Antananarivo. Ny faharoa ny volana aogositra andro asabotsy io amin'ny 4 oratolakandro ao amin'ny CJST. Ao zany Toamasina zay ny seho voalohany ho ataon'ny tarika
dia ny ankoatr'izay aty amin'ny CCSK amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana aogositra amin'io indray amin'ny 3 ora tolakandro dia amin'io moa misy mpanakanto andrarizina ho asaina fa zay mbola tsy ho lazaina eto moa zany fa surprise ihany zay anotrona ny tarika voanio amin'io fotoana io eny ary ankoatr'izay efa fantatra ihany ve ny maranana ny 20 taona sa mbola tsy voafaritra tena tsara be fanontaniana namana laingo satria moa ny taona 580 no foronan'ny tarika ty taona 520 ty zany ny 20 taona ny tarika dia mizarainay tena hoe ray taona no ankalazana azy ilay natomboka tao Miami tamin'ny 30 mai 2025 dia toizanao Thomasina ny 2 août eto Antananarivo ny 24 août amin'ny CCSK dia mbola ho isy boky manokana mihitsy satria ao anatin'ny tarika kokoa kely ho an'ny namana Joël sy Naivo izay amin'ny logistika satria misy structure misy rafitra mazava miandraikitra any an-damosiny mpihira fa Joël io zao izy ny biographe ny tarika manoratra ny tantaran'ny tarika nanomboka le niresantsika teo hatramin'izao dia ho isy boky mirakitra ny tantaran'ny tarika ho avoaka any amin'ny volana desambra any ny 30 ny volana desambra ny raha tena hoe tsorona miresaka izay fankalazana ny tsingeritaona naterahany Randriana Solo namorona ny tarika nivonio dia io 30 desambra 2024 io no amaranana nilay jobile fa 80 taona ny tarika nivonio fa alohan'izay manelanelana an'io mbola ho isy zavatra be deaibe mbola isy eo ny eto Madagasikara aloha zay resahan'izay satria mbola hoentina hitety faritra zay zany ny programme amin'ny ankapobeny zay mbola ho resahana amintsika eto ihany ny fandehanany amin'ny faritra ny any ivela Madagasikara misy fotoana io resahantsika azy satria efa miara-miasa amin'ireo naman'ireo any ivelany tarika amin'izao fotoana izao eny ary mahafinaritra sarotry dia sarotry mbola ifampiresaka sy ifampitsikitsiky eto sika sy hizara mozika eto fa manapetra ny fotoana sy ny fandaharana ianao angamba no hitondra teny hafatra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana ho an'ny mpiray tanàna aminareo ho an'ny mpiray tanindrazana ihany koa indrindraindrindra ary indrindra ho an'ny mpanaraka ny TV+ Madagasikara ankasitrahana be deaibe ny Coalition TV sy ny staff ny TV+ Madagasikara izay nanasa mitarika ny voanio fanandrify amin'izao 20 taona ny tarika izao isaorana be deaibe ihany koa ilaingo satria tsy moramora ny mandray an'ireto mpanakanto maro be eto Madagasikara reto ho lava velona ianao dia mandrosoasina ho lava fanapahana ihany koa amin'ity fandaharana ity satria izao fandaharana izao dia natao anabeazana fiarahamonina ampialana voly ihany koa ny fiarahamonina ary tsy moramora ny manao ny fandaharana io dia manantitra ny fotoanantsika amin'ny 2 août ny ao Toamasina CGST ary ny eto Antananarivo ny alahady 24 ny volana aogositra ao amin'ny CCSK manomboka amin'ny 3 ora tolakandro azadino fa mbola ho isy ny fampatarana samihafa amin'ny anao manjery sy amin'ny réseaux sociaux ahafahantsika manabe vo ny fampatarana izay etsika atao amin'ny tahaka anivon'io izay dia ianareo sisy no andrasana fa efa tena miasa mafy tonenkizy sy ny staff ao ambadika ao manamasaka an'izay hoe 80 taona ny tarika anivon'io izay ianareo no andrasana dia manatitra amin'ny saorana laingo sy mipiara-miasa rehetra atao amin'ny station TV+ Madagasikara dia hoy izay hoe ho lava velona ny TV+, lava velona ny fiaraha-miasan'ny Coalition TV sy ny mpanakanto eto Madagasikara. Mankasitraka tompo dia mandrosoasina. Eny ary feno dia feno izay fankasitrahana sy fisaorana izay dia torak'izay ihany koa ianareo mirary 80 taona manaraka indray, mirary 20 taona manaraka indray ho an'izany tarika nivoanio izany tsy ho labon'ny taona, tsy ho saron'ny taona ifandimy fa amelo maso foana ny mozika malagasy izay anisan'ny nanana ny lazany raha tany amin'ny efa niainga tany amin'izany taona 2027 zany. Makasitraka indrindra dia
tongava soany tamatavy any Sora tompoko. rehefa misy fotoana mandalo any ihany zay fa any any koa moa misy TV plus Madagasikara any fa Zay indrindra. tamin'ity anio ity izy no tanterahana tetỳ amin'ny Foibe Ivanjambotsoa misaotra indrindra makasitraka mandro soasina torak'izay ihany koa anareo Sora tompoko. torak'izay ihany koa ny mpanaraka tany an-tokantrano na ataoko hoe tany ampitan-dranomasina ihany koa satria any dia afaka mahita an'ity fandarana ity mankasitraka anareo misaotra ny ekipa teknika rehetra izay ny fanometanana nanatotosa ny fandarantsika hatramin'ny farany aza-donoina misy fanamerenansika anio amin'ny 10 alina ihany ny alarobia zoma ary ny sabotsy torakandro eto amin'ny TV plus Madagasikara iaray kopakopa talana izay fanao veloma mandrapitafa aminareo amin'ny manaraka indray Samby tsara e. Grande promotion, fête des pères et fête de l'indépendance chez Boley avec Jehu. TV LED, Smart TV, Android TV double glace et 4K. Divers subwoofers multimédia et micros sans fil. Avec SM, grande remise et promotion cadeau, un réfrigérateur acheté, c'est un smartphone offert. Large choix, Smart TV, ULED TV haut de gamme électroménager, grande marque, distribué par Boley, toujours meilleur. Fantany angamba fa ny fiti
fanamehina vonjy makeo zany vare de mba hoso zao de sotoka namora taitra zay no kitoatoa reo mena miraviravy mamitaka toko ry namako zazavavy o kandre misaovo. Grande promotion fête de l'indépendance chez Boley avec J-Hoof, Smart TV, ULED TV haut de gamme électroménager, grande marque, distribué par Boley, toujours meilleur. Boley, nanolotra ho anao teo